miafatra ho teneko amintsika mpijery indrindra fa ho anao tanora tahaka anahy manana afatra ho anao afatra ho an'i Jesosy. Ny antsika tanora moa zany tena hoe fototra ataontsika amin'izao hoe fanarahana diana miaraka amin'i Jesosy zao dia mila tsika mampiasa tenin'Andriamanitra be dia be satria ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia misy hery manova antsika. Tenin'Andriamanitra omeko anao zao na tena hoe nanovana ahy zao tena hoe tiako zany hiainako amin'izao fahatanorako zao dia eo amin'ny Petera voalohany toko faharoa ambin'ny fahasivy dia miteny hoe fataranaka voafidy itsika ozy izy fanjakana mpisorona olona lalain'Andriamanitra anambara ny fahatsarana dia ao anatin'izay hoe tsika tanora na olona natsoan'Andriamanitra zany zany tsika mila tsika tena hoe maneho manambara azy hoe fahatsaran'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika izay zany hoe manana antso tsika amin'Andriamanitra manao asan'Andriamanitra dia mila tanterahantsika izay eo amin'ny fiainantsika. Dia tenin'Andriamanitra koa tsy adino mihitsy eo amin'ny Mateo toko fahaenina dia ny fahatelo amby telopolo hoe miteny hoe fankatsao aloha izao fanjakana sy ny fahamarinana dia manaraka anao izao rehetrarehetra izao. Ao anatin'izany tsika voalohany indrindra zavatra ataontsika dia mila tsika mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mbola misy tenin'Andriamanitra ihany ameko antsika amin'ny Josoa toko voalohany dia ny fahavalo miteny hoe fa sainotsaino andro aman'alina ozy izy ny tenin'Andriamanitra zany hoe mila tsika misaina foana ny tenin'Andriamanitra, mila tsika mitsakotsako ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika tena hoe mahita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ka ny miafatra ho anao tanora izay manaraka an'izao fotoana izao tenin'Andriamanitra voalohany indrindra mila tadidiana ny tenin'Andriamanitra fa io no manova ny fahatanorana. Tenin'Andriamanitra koa mitory-teny mbola miteny hoe ny zatovo ny faliry zatovo izy dia mbola tanora ianao dia afaka manao izay rehetra tianao atao ianao fahatanoranao fa fadio fotsiny ny ratsy, fadio ny manao zavatra ratsy amin'ny fahatanuranao satria ny zavatra ataonao no mbola hitsarananao ka manasanao hoe tena hoe raha tena hoe manara-dian'Andriamanitra ianao dia sainotsaino mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra araka ilay tenin'Andriamanitra teo ka tsao mandrakariva tsika dia natao hanambara ny fahatsaranaandriamanitra, natao hanambara amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ka noho izany ilay afatra anao tenin'Andriamanitra fiainam-bavaka atao mafimafy dia eo ihany koa ny firaisanao zany amin'ny hoe manodidina anao sy ny fianakavianao ohatra ny hoe mila hita eny aminao foana zany amin'ny voninahitr'Andriamanitra.